manolotra ny arahaba tompoko raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana dia noho ny fisian'ity fikorontanana atao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika ity no anamafy ny tsiko ny talio saika manerana ny Madagasikara. Vokatra izay indrindra dia mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana raha ho amin'ny rampitso ho an'ny voatany. Manodidina eo amin'ny 70 hatramin'ny 100 milimetatra ny atahan'ny rotsakorana andrasana ao anatin'ny 420 ramonja. Misy ny fampitandremana mahakasika izay, mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay raha ho amin'ny rampitso dia fampitandremana amin'ny loko mavo ho an'ny fatry betsiboka, bongolava, itasy, analamanga, vakinakaratra ary ny distrikan'ny Kalamavony. Fampitandremana amin'ny loko maitso izany hoe manakery manomboka amin'ny zoma hatramin'ny alahady ho avy izao ho an'ny fatry melaky, menabe ary ny distrikan'ny Morombe, Beroro, Ankazoabo atsimo ary mpaka hatrany amin'ny distrikan'ny Sakara. Entanina ny ponina amin'ireo toerana ireo, entanina foana ihany koa isika satria ao anatin'ny vanim-potoanan'ny rotsakorana izao ka mety hisy ny fiakaran'ny rano na ny renirano, eo ihany koa ny mety ho fiandronan'ny rano, ny fiotsahan'ny tany sy ny trano eny anivon'ny fiarahamonina eny. Arao atsakany sandavan'ny foana ny toromarika omena manam-pahefana ny fotony isoroana ny loza amin'ny edisio. Raha ny mandrafitra ny toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro avy dia izay tsiko ny talio izay. Raha mahakasika ilay fikorontanana atao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika kosa indray dia raha maso akaiky ny fivoaran'izy io any amin'ny faraparan'ny herinandro. Arao hatramin'ny foana ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Finan toetry ny andro amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny antsipriany ary dia azo orana malefaka ny voamaraina any amin'ny fatry Sava, Ambatsoa, Analanjorofo, Boeny ary morontsiraka ny fatry Sofia. Somary andrahoana ny voamaraina fa hisava miandalana ihany rehefa misandratrandro ho an'ny voatany ny ilany afovoany andrefana ary any amin'iny faritra avaratry Madagasikara iny. Ny tapany atsimo kosa dia andrahoana vitsy na ibalika be ingavy masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray manerana Madagasikara aloha dia miandrandra rotsakorana mitsitokotoko avokoa, mety arankotroka moa izay indraindray araka nefa natsidika tena am-piandohana dia tombanana ho betsaka kokoa ny rotsakorana ho an'ny voatany iray manontolo. Raha ny avinan'ny maripana manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 30 degré ho an'ny voatany. Atsika amin'izao fa somary hisy fidinany kely ny maripana ho an'ny fatra Analamanga sy Vakinakaratra, morontsiraka atsinanana eo amin'ny 420 hatramin'ny 330 degré, raha toa ka 420 hatramin'ny 430 degré ho an'ny ilany andrefana. Mananika 530 na 930 degré maripana ambony indrindra any amin'ny fatry Menabe, atsimo andrefana ary Anosy. Tafakatra 730 degré mihitsy aza moa izay any amin'ny manodidina ny Malaimbandy. Raha ny vinany toetry ny andro ny alakamisy kosa indray ary dia mety mbola hisy sisan'orana tandrifindraona ny voamaraina ho an'ny voatany, ny ilany andrefana ary ny fatra avaratry Madagasikara. Ny fatra hafa moa dia saika ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ny tolakandro kosa dia ianka ao anatin'ny oram-pahavaratra ny ankamaroan'ny fatra maro eto Madagasikara. Maripana moa dia tsy misy fiovana raha noharina ny alarobia fa manodidina amin'ny 5 hatramin'ny 30 degré ho an'ny voatany, 420 hatramin'ny 330 degré morontsiraka atsinanana ary 420 hatramin'ny 530 degré ho an'ny ilany andrefana. Mananika 930 na 730 degré maripana ambony indrindra any amin'ny fatra atsimo andrefana sy manodidina ny Malaimbandy ary amin'ny Androvazo. Vinany toetry ny andro ny zomary no amaranantsika sahady dia mety mbola ho maloko hatrany aloha amin'ny ankapobeny ho an'ny voatany sy ny fatra avaratry Madagasikara iny ny voamaraina. Ny tolakandro kosa dia azo orana tandrifindraona, mety arankotroka indraindray ho an'ny fatra maro eto Madagasikara afa-tsy ny any amin'iny tendrony avaratra sy any amin'ny tendrony atsimo iny ihany no andrahoana mitsitokotoko. Araka nefa natsidika teny am-piandohana dia averina hatrany fa mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana vokatra ilay fikorontanana ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika ao any amin'ny morontsiraka ny fatry Melaky sy Menabe. Raha ny maripana indray dia eo amin'ny 9 hatramin'ny 20 degré ho an'ny fatra anatiny, 320 hatramin'ny 430
degré morotsiraka atsinanana ary 3 hatramin'ny 3 degré ho an'ny ilany andrefana. Tsy misy fiovana amin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatry mena be sy atsimo andrefana fa saiky eo amin'ny 5 na 3 degré. Izay ny makasika ny metotetry ny andro faraky nefa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro atolotra anao indray ny tamin'ny fahatondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia saika antonony amin'ny ankapobeny ny tamin'ny fahatondrivotra ary manodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehefa rehetra voaray. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy jerena dia vinavinaina hijanona ho amin'ny antonony hatrany izay tamin'ny fahatondrivotra izay ho an'ny Antananarivo sy ny manodidina. Raha toa moa ka masehaka ny fahadiovan'ny-drivotra ny rotsakorana iseho ato anatin'ny 3 andro manaraka dia vinavinaina isy fidinany kely izay tamin'ny fahatondrivotra izay. Dia indray vinantetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho manaraka indray. Veloma tompoko.